Efa hainareo ve ilay tenin'Andriamanitra hoe koa raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha indreo efa tonga vaovao ireo. Ao amin'ny Korintiana 4:7-7 no misy an'izay tenin'Andriamanitra izay. Anisan'ny famaritana ny atao hoe kristianina izany. Betsaka nefa ny hevitra fa satria ny razambenina ny ray aman-dreniny kristianina dia kristianina izy. Misy koa ny hevitra fa satria izy nitezaina ao anaty angonana isak'alahady hafahafa be raha vao tsy makany, izany hoe lasa fombafomba fotsiny ila fivavahana kristianina. Ny tena atao hoe kristianina nefa arak'izay efa nitenenako antsika teo dia olom-baovao rehefa tonga ao Kristy. Izany hoe tsy mitovy amin'izy taloha intsony, efa lasa olona vaovao, lasa misy petraka vaovao. Ary tsy izy no nanova azy fa Jesosy Kristy no nanova azy. Jesosy Kristy nanolotra ny fiainany manontolo dia ireny Jesosy ihany koa ny fiainany manontolo no omena azy. Koa mbola tsy manao izany ianao dia miantso anao Jesosy androany atolotra azy ny fomba manontolo fa vonona ny hanovanao izy sy hitondra fiainana vaovao. Tianao Jesosy.